Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantena nitondra tokiazava. Indray andro dia nisy olona anankiray nanontany ny ato aitomodina na hoe: tompoko, inona nataoko mba ahavoavonjy aho? Akory anefa ny agaka nyity mpanontany raha naheno ny valitenin'ny ato aitomodina na hoe: mialatsiny aho, efa tara loatra ny mba hovonjena ve? Hoy indray ilay lehilahy nanontany. Tsia, tara loatra ianao raha izao vao anao zavatra mba ahavoavonjy anao onga ato aitomodi, satria efa ho 2000 taona lasa izay no efa nataon'i Jesosy teo Kalvaria avokoa ny zavatra rehetra mba hamonjena antsika. Ny antokony sy azontsika atao amin'izao fotoana izao dia ny manaiky sy milaza amin'i Jesosy hoe misaotra. Eny tokoa, endre manahoana ny fitiavana nasehon'iray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Jaonina voalohany toko 7 ny 1:1. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fatomotrany andro izao. Sarah, fadera nuvana
fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Faly tafaraka mpiaindrehetra tsy anganavaka ny ekipa amin'ny fifanantenana atao anatin'izao fandaharana izao. Miarabanao dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny ankonana manontolo. Arak'ilay feokira famantarana teo dia ny fandaharana asa sy tontolo iainana no rahanao izao koa dia manasanao ankafy ny fiarahana. Raha hiverenantsika kely ireo zavatra ilaina amin'ny fikarakarana zezika biolojika ventiny dia eo ny fakomaina iray sarety, ravomaitso roa sarety, zezipahitra iray sarety, tanimena iray sobika ary rano roa arozoara. Ka ny sosona voalohany dia ny fakomaina. Afatratra tsara dia tondrahana rano iray arozoara kendrena mba ho mando tsara avokoa ny fakomaina. Avy eo velarina manaraka izay eo amboniny indray ny ravomaitso. Tokony ho 10 cm eo ny ahavon'izany. Vita izay dia ny tanimena iray sobika no aparitaka eo amboniny ravomaitso. Ary ny zezipahitra no sosona farany aparitaka tsara eo ambonin'izay rehetraizay dia tondrahana rano iray arozoara indray avy eo. Vita izay dia miandro 2 herinandro ka eo ampiandrasana dia tsatohana hazo lava ny eo afovoan'ny zezika. Tsapaina iny afaka herinandro ka raha mafana dia mety tsara izany ny fanamboarana ny zezika. Inandray ary ny tokony atao manaraka ao aorian'ilay 2 herinandro fiandrasana. Tsy ampiandrelanao zahay fa andeha hampandrosoana avetrany ny teknisianina mpanofana raha manandray sojo azo be mananjara ilaza izay tokony atao manaraka. Rehefa tapitra io 2 herinandro io dia avaditsika eo amin'ilay faritra atsasany anankiray indray ilay zezika. Izany hoe ao anatin'ny 2 herinandro na 15 andro isika mametraka an'ilay zezika teo. Rehefa vita izay dia mamadika ary amin'iny fotoana madiantsika azy iny no mampifangaro an'ilay zezika isika. Avadika eo amin'ny atsasaky ny faritra ao amin'ilay trano eva izay tsy mbola niasa izany ny zezika dia amin'izay no afangaro. Dia ahoana indray ny fomba fanaparitahana azy eo amin'ilay ilany izay mbola tsy niasa. Eo amin'ilay famadiana azy isika dia sady mampifangaro azy ary tsy aparitaka intsony izy rehefa eto amin'ilay atsasany manaraka fa avondrona hidongona ilay zezika ary ezahana ifangaro ilay akora maro samihafa izay natambatsika tao anatin'ilay zezika. Ka rehefa eo amin'ilay toerana ilany indray ilay zezika dia apetratsika mandritra ny 30 andro. Raha ohatra ka 2 herinandro nametrahantsika azy teo amin'ilay faritra voalohany, eto amin'ilay faritra faharoa izy dia 30 andro no tsikitiana. Tsy aparitaka intsony izany fa adongina. Izay rehefa mifangaro tsara dia aveleo 30 andro indray. Vita ny 30 andro dia inona no tokony atao? Rehefa tapitra io 30 andro io dia avadika antsika miverina eo amin'ilay toerana voalohany indray ilay zezika ary eo anatin'izay famadiana azy izay tsika dia mampifangaro fanoroany indray an'ilay zezika. Dia vita ilay zezika biolojika ventiny
izay nokarakaraintsika. Vita ny zezika ao aorian'ilay 30 andro, afaka mifaly zany ny mpamboly. De tokotokony ohatriny ahoana reny zezika azo eo e? Mahazo zezika biolojika sahabo 3 sarety isika amin'izay fotoana izay. Rehefa natambatra ny vakomaina 2 sarety, ravomaitso 2 sarety, zezipahatra 2 sarety. Rehefa tapitra io 2 volana sy tapany io avadikitsika faran'ilay izy dia mahazo an'ilay zezika biolojika vetiny masaka tsara isika. Fantaniana mba manitikitika aty Andriamatojo Asy. Mety hitranga ve ny hoe tsy naomby ny fanamboarany zezika, zany hoe tsy nafana zany ilay tsatoka napetraka teo amin'ny zezika, dia inona ny tokony atao? Rehefa hitantsika fa tsy mafana ilay tsatoka na tsatoka nataontsika teo ampovoany, dia mandiny tena isika hoe inona ny tsy nety. Matoa io tsy mafana dia voalohany tsy nisy ny fiforonan'ny kankana. Mety ihany koa tsy azony rivotra ilay toerana nanaovantsika azy. Mety ihany koa tratrin'ny masoandro, ka ny zavatra azo atao amin'izay fotoana izay dia averina hatrany amin'ny voalohany. Eo ihany koa rehefa manao zavatra indrindra ao amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia ilaina ny manana faharetana. Mety tsy voisantsika tsara ilay andro dia tsy masaka ilay izy. Mety tsy ampy 12 andro dia efa mamadika isika, mety hiteraka fiantraikany amin'ilay fahamasan'ilay zezika ihany koa izay. Tsy mila kivy zany fa mameriny. Dia hono vanim-potoana ohatriny ahoana reny tena mahatsara ny fanamboaran'ity zezika ity sa mety foana? Amin'ny ankapobeny dia mety avokoa ny vanim-potoana rehetra, fa ny tsara indrindra dia amin'ny vanim-potoana izay ikarakarahantsika ny tany, anomanantsika zezika izay atao eny amin'ny tany ambolena no anamboarantsika ity zezika ity, mba hananantsika zezika vaovao amin'ny fotoana ambolentsika. Ya, ankoatran'izay mila tehirizina ve ny zezika biolojika venty sa avela fotsiny eo amin'ny toerana izay nanamboarana azy dia efa mety? Ny zezika biolojika ventina rehefa vita dia tsara ny tahirizantsika azy any amin'ny toerana mihidy ao anaty trano mitafo tsara ara-dalàna rehefa vita ilay zezika rehefa masaka tsara. Misaotra indrindra tompoko nampafantatra mpiaino ny fikarakarana ny zezika biolojika ventiny. Dia anjarany tsirairay zany mampiatra. Ifarany tokoa aloha ny fiarahantsika teto amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Zoanitra ny nanomana izany ho anao, ry lahy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika dia samy ho tahian'Andriamanitra ary. AWR Téléphone 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana. Eka rolahy mbo gny namanareo gny ray aman-jeninareo gny rahalahinareo Théophile Pasteur Tifison Voro mivolanareo am'izao fandaharany radio adventiste maneran-tany izao, ary faly miarahabanareo aby agny amin'ny tany misy nareo aby agny, ndra de goagny hao, ndra faradofay agny, ndra androy agny, ndra androka agny, ndra toliara agny, Fianaratsoa Tananarivo tsy hadino. Faly miarahabanareo lahy gny mpanomponareo izay manolotsy ny fampianara an'izao tsika dia handiniky momba ny batisa kea. Batisa zay nolo hevitra tsika androany. Ino moa dikany batisa io? Laha volagnitsika aloha ny dikany de zao: fandevenana agnahy rano, apoy rano regny aho. Zay ro dikany batisa. Antsoboka agnaty rano ao, alevy, aempoka agnaty rano ao, alevy ny fahota, alevy agnaty rano ao. Izay ny dikany hoe
batisa. Jesosy mihitsy ro nibaiko raha io. Jesosy ro nagnome baiko hoe mandehana nareo ataovy mpianatsy ny firenena iabiaby. Bakeo manao batisa azy amin'ny agnaran'ny Ray Zanaka ary Fanahy Masina. Bakeo mampianatra azy koa nareo hitandrina zay iabiaby nandediako anareo. Didin' Jesosy zay baigon' Jesosy eo Mateo 7:20 ary amarika 7:10 zao nataony hoe zay mino sa tao batisa avao io ro vonjea. Tsika zany ndra mino manao akory, ndra magnaraka an Jesosy manao akory, ndra mivavaky manao akory ka tsy vita batisa. Jesosy miteny aminao Jesosy mivola aminao hananekeo tsy azo atao ny mamonjy anao fa zay mino bakeo atao batisa avao. Zay ro vovontsy ny batisa passport andehanao an-dagnitsany. Jesosy fa nagnamafy tamin'ny Nikodemosy. Jaona 7:7-5 zao asa Nikodemosy laha misy olo tsy ateraky ny rano sy ny fanahy tsy mahazo militsy, tsy mahazo mahita an-dagnitsany. 5 zao natao laha gn'olo tsy ateraky ny rano zany hoe tsy atao batisa tsy mahazo militsy mihitsy an-dagnitsany. Ka iha laha mbo tsy vita batisa ndra mpivavaka manao akory iha io ndra mivavaka manao ony ianao eo tsy raha ho avy an-dagnitsy agny eo laha tsy vita batisa. Ka izao meteza hianatsy ny Baiboly, meteza hinondranagnahary hinao an Jesosy, tandremogny raha mpitandreman Jesosy ary tao batisa bakeo izay ny magnome anao ny antoky hidiranao ny fanjakan'Andrianahary. Dia atsika miteny zao hoe ka zao ane Pasteur Théophile zay fa vita batisa manao koregny moa na vita io hamaly hamijanjy hananigio nay batisa natao tandoha reny zahay batisa nandesy zay mbo ajambo kelikely regny natao batisa eka iregny hainao tsy batisa gn'agnarany regny, tsy odrano gn'agnarany regny, na empoko va zay na levy va zay. Olo mandevy zao anio tsy misy hoe nandevy ndaty raiky nandevy fokon'olo ka gny tombokon'olo natao agnabo toy na gny lohany napotsy agnabo toy tsy zay raha ao fa mandevy zao la empoko agny. Ka lafa manao batisa agnaty rano zany tsy rano kelikely atao andoha igny avao atete igny avao fa raha rano maro aempoko. Jesosy ny tany Jordana Mateo 7:17-20 Jesosy baka Galilea 100 kilometra 100 kilometra treo hony elangelan zany tany zany Jesosy nandeha baka agny natao batisa eo amin'ny olon'ny Jordana. Rano be Jordana zao mandina sy rano be amintsika io ato io ka ho nanao batisa Jesosy. Izay ro modely ao amin'ny Efesana 4:15 hoe iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Zany hoe tsy misy batisa maro zao, tsy misy zao atete zao, tsy isa fisindrasindraky zao, tsy isa fendrafendraky zao, fa ny batisa sitriky. Izay ro batisa ny Jesosy. Ka laha iha tsy natao batisa manaky batisa ny Jesosy fa batisa tete andoha regny, le ka manantegna riha hoe hiditsy an-dagnitsany. Aza manantegna ny handova ny fanana mandrakizay na zany paradisa izany. Misy dikany matoa Jesosy miteny an'izay hoe tsy hiditsagny iha laha ohatsy ka tsy alevy agnaty rano. Zao ny dikany. Romanina 9:7 sy 9:4. Romanina 9:7 sy 9:4. Zao ny volagniny atoa. Tsy hainareo ba fa ndray atsika natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levy niaraky tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany tsika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitsy ny rainy koa no handehanantsika koa ny fiainam-baovao. Zay orolahy fa neho atsika fa miaraky nalevina alevina atsika amin'ny batisa igny alevina sala amin'ny fahafatesany Jesosy Kristy alevina tao agnaty fasana tao. Lafa tampasina tao fa Jesosy tao hoe ny tagnan'i Jesosy niboaka tamin'ny varavara fasy io atoy. Tsy zay. Lafa mandevy empoko iaby alentika tsy misy mitranga na dia ny akikeliny aza. Fa milentika miempoko agnaty rano ao iaby. Ao amin'ny Kolosianina 2:12. Kolosianina 2:12. Zao nataony Kolosianina 2:12. Fa niarana levina taminareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natrangana taminy koa
noho ny finoana ny asana nagnahary izay nanangana azy tamin'ny maty niarana levina taminy ka raha olona levy zao fa ny loha mbo hatrangatranga tsia zafe zany laha tsika natao batisa ka batisa atete reny tsy ia zay tsy vita batisa reha tsy azo vonje rehao tsy azo vonjeny ianao raha ohatra ka batisa atete tsy hiditra ny paradisa ianao tsy hiditra ny fiainana mandrakizay ianao ary ny zazakely ane tsy azo atao batisa hitanareo raha miteny Paoly amin'ny asana apôstôly toko 2:7 asana apôstôly toko 2:7 zao nataony mibebaha ianareo dia aoka atao batisa hamonona ny heloka rao rehetra hanonona ny fahotanareo mibebaka zao ino va ibebaha zazakely io fa nandeha namaky dokan'olo raha regny fa nandeha zazakely eny ambony igny fa nandeha nijangadrangana nandeha namonjy boaty na hoe zazakely eny tao zazakely efasy tao regny fa nandeha nanao malaso va ino ibebahan'io ny raha reo mivolany tsy azo ny raha volagniny fa ny raha ataon'ny bevata ro angalany tahaky ny safaraty ny teny ratsy ataon'ny lehibe no arahany regny zazakely regny fa tsy fantany ny dikan'izany manompa zany ina moa hibebahany amin'izany fa tsika sasatra avao tsika mikapoka an'ireny zazany tsy fantany ny dikan'izany fa ataontsika lehibe no mahatonga azy regny hiteny ratsy ka izao tsy misy tokony anaovana batisa zazakely sarotra zay tsy afaka mibebaka zazakely zao enimbola dia tsy maintsy atao batisa tao raiky tao roa tao 5 tao 9 tsy azo atao batisa zany zazakely izany tsy ino koa ry hinoany ao hainy va Jesosy ry zanako Jesosy zao any riaka voasoritsy agnatiny Zefania zay ao amin'ny boky Zefania amin'ny boky ny Obadia zay ao zao ty volagniny momba i Jesosy amin'ny boky ny Jeremia zao ao zao volagniny momba i Jesosy ka izao zazakely zao tsy mino zao volagninao tantaragninao i de magnaraky fe ny sainy mbo tsy ary la hianatsy mandehana nareo atao mpiandrafirana rehetra hianatsy ino hianarany io ny baiboly zanako mbola enina volana vo 2 taona ny baiboly zanako de misy boky 9 ka ny 7 hianara baiboly toy faminanina ny testameta taloha de fatatarana faminanina ny testameta vao hainy zazakely reo aiza zao hanaoano azy batisa io tsika bevata io ro tiategna tsika ro mianasy amin'ny plasiny ajary io ka manao izao ro lahy atao batisa n'olobe fa sy ny zazakely ka izao andao tsika olobe fa mahatsiaro say io zay ro atao batisa fa ia leo tsy ovovonjy ala tsy atao batisa ary Jesosy tsy nanao batisa zazakely laha jerevantsika marika toko 10:17 ka hatramin'ny 20 aia tsy nanao batisa kely reo reny mpianakavia reo nitondra ny zanany ho tsofony Jesosy rano fa tsy nisy miteny mihitsy ao hoe nandeha azy amin'ny Jordana Jesosy de nanao batisa ndreo zazakely reo Jesosy fa ny famaranana no 9:20 de nitrotro azy namitra tanàna taminy ary nitsodrano azy ka izao tsodrano atao regny ary Jordana zao fa kovety raiky rano kovety raiky fa Jordana zao rano kopy raiky fa Jordana zao rano finga raiky fa Jordana zao tsia rano mahaempoky Jordana zao ka laha ialay mbo tsy natao batisa na empoka agnaty rano regny zao mandehana atoloro ny vatanao de zao aoka hatao batisa ianao Andriamanitra ny ombanao Andriamanitra hitahinao ka ho voafonjy ianao iaraka ivavaka atsika Jesosy o nagnaranao ro saorana isanandro noho ny fitiavanao anay raha izahay mbola tsy vita batisa zao dia engany eo vita batisa ampio zahay hanolo tena ameo anay fanay masinao hitarika anay hanolo tena hafitany batisanay ka handovanay ny fiainana mandrakizay Jesosy o raha tsy nahalala zahay taloha hoe batisa sitriky ny batisa tena batisanao mifona zahay fa manomboka amin'izao dia hianatsy ny teninao zahay ary hatao batisa izahay nagnaranao avao Jesosy agnatany isany vavaka izany amen. Itenina
batisano isan'ireo uvonjena ary sokatra ivonilanitra kampidinana ilay fanay masina ananatra fanibatisano lalana matanteraka ny famarinana rehetra maidirana any an-danitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Atisatokana no andalovana toy ny any Jesosy arak'izay voasoratra ohatra ateraka indray amin'ny rano sy fanay ka atsangany indray ho amin'ny fiainam-baovao fiainam-baovao fanibatisano lalana matanteraka ny famarinana rehetra maidirana any an-danitra. Atolotroana ny tenako iza Jesosy iana no manana ny fiainana mandrakiza rehotako taloha ilazako avoko fanimdiady. Radio feon'ny fanantenana. Fahasalamana voalohankarena kolokolo isanandro favolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olo zava-ketrena. Fahasalamana voalohankarena. Tandrovy ny fahasalamana. Miaraba sy manasanao tompoko manaraka izao fandaharana iarahana amin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR izao izay mahakasika indrindra ny lafiny ara-pahasalamana. Anisan'ny sarobidy sy tena saropady tokoa ny fotoana fitondrana vohoka eo amin'ny vehivavy. Ka mba halavorary izany dia misy ny fepetra tokony ho fantatry ny tovavy mialohan'ny hitondrany vohoka. Amin'ity ity ary dia fifaliana ho antsika ny miaraka amin'ny mpampivelona Ramatoa Rakoto Arsomiora. Hitondra torohevitra ho antsika mahakasika izany indrindra izy teo amin'ny micro any namana Rila. Manaraka hatrany ny radio adventiste maneran-tany ianao ankehitriny atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Vahiny ny fandaharana ny sage-femme na ny mpampivelona Rakoto Arsomiora. Faly miarabanao tompoko. Miaraba tompoko dia faly miaraba ny mpiandrehetra.
iresakantsika tompoko mahakasika ny tovavy. Inona avy tompoko a ireo fepetra izay tokony ho fantatry ny tovavy milohan'ny hitondrana vohoka amin'ny mampampivelona anao? Eny tompoko, voalohany indrindra aloha izany a dia tsara ho fantatry ny vehivavy rehetra fa manomboka eo amin'ny 19 taonany ny vehivavy no atao hoe matoy na matotra afaka mitondra vohoka. Manomboka eo izany a no vonona handray zazakely a ny tranjaza. Manomboka eo a no atao hoe ary daholo ny taovana rehetrarehetra izany a manomboka hiatrehana an'izay vohoka izay a hatramin'ny fiterahana. Tokony izany a farafahakeliny izany a 20 taona ny tovavy a vao hanomboka hitondra vohoka raha farany aloha loatra. Raha efa tonga ary izay fahamatorana eo amin'ny vehivavy izay, misy fiomanana ve tompoko a mialohan'ny hitondrana vohoka arak'izany? Misy tokoa ny fiomanana. Voalohany indrindra dia mila vonona ara-tsaina ny vehivavy anankiray mialohan'ny hitondrana vohoka. Tsy moramora izany mitondra vohoka izany a, satria mandritry ny 9 volana hitondrana vohoka dia mety andre fanaintainana ny tovavy a, andre zavatra izay mety tsy niaina mihitsy satria manomboka eo a dia miova daholo ny toe-batany rehetra, mety aloloha izy a, mety andoha, mety tsy ho salama mihitsy. Ka raha tsy manana fahavonona ara-tsaina izy a dia sarotra ho azy ny atrika ny fitondrana vohoka ary mety ho eta mavesatra ho azy mihitsy ary izany. Manarak'izay a dia tokony vonona ihany koa ara-bola. Farafahakeliny izany mba misy fidiram-bola dia iray fotsiny ara ao an-tokantrano ohatra hoe ny lehilahy mba mampidi-bola, fa raha ny tena tsara moa izany dia mba samy manana fidiram-bola daholo na lahy na vavy a, dia izay ny tena tsara indrindra. Lafiny ara-tsaina sy ara-ekônomika izany izay niresahanao izay. Amin'ny lafiny ara-tsakafo, misy fiomanana tokony ataon'ny vehivavy mialohan'ny hitondrana vohoka tompoko? Misy dia misy tokoa. Tokony hisakafo ara-dalàna tsara ny vehivavy anankiray a mialohan'ny hitondrana vohoka, eny mandritry ny fitondrana vohoka mihitsy ary izany. Satria raha tsy ampy sakafo izy, ataontsika hoe tsy ampy sakafo a, dia mety ho kely ihany koa ny hery fiarovany. Nefany a izy mandritry ny fitondrana vohoka izay a dia miampita any amin'ilay zaza ao am-boka ny hery fiarovany rehetra. Izany hoe ny hery fiarovany dreny a dia ho hery fiarovany zazakely ihany koa, ka raha ambany dia ambany ny hery fiarovany dia ho mety ho arefo mihitsy a izy mianaka. Isan'ny fepetra takiana ihany koa eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana mbola misy azonao ambara ve tompoko? Ia, voalohany indrindra aloha dia tokony mametraka fanontaniana ny tovovavy anankiray a mialohan'ny hitondrana vohoka. Moa ve misy aretina mitaiza azy? Raha misy izany a dia tsara indrindra ny anantonany a toeram-pitsaboana mba ahafahana misoroka sy mitsabo izay aretina mitaiza azy izay. Raha ohatra ary misy tovovavy iray izay efa mieritreritra ny hitondra vohoka na hiteraka mahakasika an'izay ara-tsakafo izay, mba afaka manome ohatra ve ianao hoe karazan-tsakafo manahoana izany no tokony hohaniny mialohan'ny hitondrana an'izay vohoka izay? Sakafo ara-pahasalamana moa izany no tena tsara indrindra sy idealy, toy ny hoe ny legioma sy ny voankazo. Tsy vitany hoe voankazo sy legioma fotsiny fa voankazo sy legioma madio tsara izany, azo antoka ara-pahasalamana tsara ny fahadiovany a. Dia eo ihany koa ny sakafo toy ny hena na trondro izay betsaka calcium sy ny fer izay mahasalama ny vehivavy. Dia tokony ho fadiana ihany koa ny fandraisana sakafo tsy ara-pahasalamana toy ny sakafo manaitaitra, kafe, sigara na paraky mihitsy arany sy ny toaka. Ankoatran'izay tompoko, inona ihany koa ny fiomanana mialohan'ny hitondrana vohoka? Ny tsy voaresakintsika teo zao dia ny fisorohana ny herisetra ara-batana mety mahazo ny vehivavy. Mety hoe mipetraka amin'ny olona masika izy dia voadaboka matetika, mety hiteraka fahasarotana eny hatramin'ny mety tsy fahatomombanana ara-batana mihitsy araka mety sarotra ny azahoany zaza ny aoriana,
dia tsara izany raha efa misy tovovavy a hiaran'izay herisetra izay, tsara dia tsara izy raha misoroka farak'izay azo atao a misoroka ny herisetra ra-batana izay mahazo azy. Ireo izany no ataontsika hoe fepetra izay tokony arahan'ny tovovavy mialohan'ny hitondrana vohoka. Raha toary ka tsy araka na tsy tanteraka ireo fepetra ireo, inona no mety ho vokatra iseho? Eo amin'le tsy fiomanana ara-tsaina zao ohatrany a, dia ny vokany mety tsy vonona mihitsy le vehivavy amin'ny fitondrana voka, dia mety ho vesatra ho azy ny fitondrana voka. Izany hoe mety tsy ahita fifaliana mihitsy izy fa fahasorenana, dia miteraka rarin-tsaina ho azy ihany ka mety lafin-javatra ratsy daholo no mety ho hitany mandritra ny fitondrana voka. Manarak'izay ihany koa raha toa ka tsy tomombana ny ara-bola mandritra ny fitondrana voka, mazava ho azy fa mety na dia manantona toeram-pitsaboana arany a, mety tsoarany ara-dalàna hatramin'ny fiterana, mety tsy dia zarizary ny fikarakarana azy noho izay lafo ny ara-bola izay iny hatramin'ny fikarakarana ny zaza mihitsy ary dia mety handringa satria ny vola no ozatra ny fiainana. Amin'ny lafin'ny ara-pahasalamana, raha toa ka misy aretina mitaiza ilay tovovavy, ohatra hoe manana aretina mitaiza eo amin'ny fo ilay tovovavy dia mety hanana fahasairanana mihitsy izy amin'ny fitondrana voka. Eny ka mety teraka voka-dratsy be dia be na ho azy na ho an'ny zazakely izany tsy fahasalamana izany. Raha ohatra indray moa ka afaka sorohana ilay aretina mitaiza azy dia izay ny tena tsara indrindra ny fanantonana toeram-pitsaboana mba ahafahana mitsabo azy amin'ny fotoana tratra ka mba ahatonga ny fitondrana voka hatramin'ny fiterana ho erendoza. Izay izany ny zavatra mety hitranga. Fa raha ohatra kosa ka arakara ireo fepetra ireo tompoko, inona avy ireo tombontsoa mety ho azo amin'ny fanarahana ireo fepetra ho an'ny tovovavy ireo? Atao hoe tombontsoa lehibe ho an'ny vehivavy izay ny vehivavy ihany no mahatsapa an'izany hoe fitondrana voka izany, satria ny lehilahy zao tsy afaka hatsapa mihitsy ny tombontsoa hoentin'ny vehivavy rehefa mitondra voka. Ka raha ohatra vonona tsara ny vehivavy ara-tsaina dia misosa milamina tsara ny fitondrana voka, izany hoe mahatsiaro fifaliana ny vehivavy rehefa mitondra ny zanany ao an-kibo, mahita fifaliana izy ary indrindra moa fa raha salama izy dia miteraka fahasalamana ho an'ny zaza ao an-kibony koa izay fahasambarana tsapany izay izany. Dia mazava ho azy arak'izany fa dia fifaliana no andraisany sy hitondrany ny zazakely ary azo antoka fa ho erendoza tanteraka ny fitondrany voka. Amara-parana ny resadresaka tsika, inona no afatra azonao ampitaina ho an'ny tovovavy izay mandrehantsika amin'izao fotoana izao? Raha fitianiko ny teniko dia izao no afatra aminareo tovovavy. Raha ohatra reka azo atao dia aloha hisorohana farak'izay tratra ny fitondrana voka aloloatra, izany hoe mialohan'ny 12 taona izany, aoka isika mba hiezaka anao izay farak'izay tratra hisorohana ny voka aloloatra, mba ho voka hitondra fifaliana sy fitahiana ho antsika sy ny taranantsika ny fitondrana voka, fa tsy ho sanatria ho eta mavesatra na ho sanatria izany hoe hapoka no andraisantsika ny fitondrana voka, fa mba ho voka irina dia ho hiteraka zaza salama ary reny salama ihany koa. Dia mankasitraka indrindra tompoko. Fa misy inona ry zoary manino ny mada? Nygogogo ny tomaniny izy mifanina tamiko teo sady tsy nahita akory. Zaza mafilo tsy manaja ray aman-dreny. Fa ahoana afa baraka amin'ny Bezara mihitsy izay fa tsy hanambady amin'ny Bezara hono izy. Nefa efa vitanay mivady mihitsy ny resaka tamin'ny Bezara. Bezara le tomponombo be ary ampitan-drano ve? Izy indrindra lehilahy mavita azy reny ry Martina.
sady tsy niambaamba mihitsy izy nanaiky nilaza nisany ombomeny anay zany ve eno oa iratra ihany akiny fiainana zany de tsy mba hitandrymata foy fisainana matsaravina zoary ahoany firy taona moa mady efa 12 ko no anambady sady mbola zaza ne mady sady vavitokana nefa raha be ze efa zokozokolona ihany fa tena matotra sady zao ny teneniko andry ny valala ranona tsy indromandry ambavady mba maikananjanaka hoe ngiarabeza mo zaiko tena maniry zafy kelika sady mba mitompo fananana retsy azo omby be eniko zao tadio tsara ry zoary fa manomboka eo amin'ny 12 taona neneny tovavy farafahakeliny vo tokony hitondra voaka satria eo vo manomboka aridôly ny tova rehetra iatrehany an'izany voaka zany ka zany ihany ary ny fomba nahazatra fa ry martina ko be filazy eo fomba nahazatra fa tsy mahasoa taranaka ny tadiavina hoy zoary nefa raha maninny ny zaza iny dia ahoana ka tsy moramora anie zany mitondra voaka mandritry ny 7 volana zany vitatsika zany ranona tsy ho vitany ve fa firy taona moa tsika ny nanambady moa mada firy taona ka kelikely fotsiny tsara tena mila fahavononana ara-tsaina sy ara-batana ny miatrika an'izany madary matetika mbola tazako manao fanenjika sy manao tsobato miaraka amin'ny namanko anambady ahoana ny sainy mbola tsy vonona ny amin'izany ka olona manan-katao aneny voninakazo io vady fa tsy zoary tsy hoe natao alaina vady sy hiteraka fotsiny anie ny asan'ny vehivavy fa misy fiomanana tokony ataony koa akoatr'izay efa nilazaiko teo tena zava-dehibe ve zany amin'ny martininy soa aza ny tongilana taty amin'ny mady amin'ny fitiavany rabezabe omboko ory zoary ahoany aza mba titeninareo fa mba tsinjovony zanake atakalomby ka no avy ny jerenaiko ka efa mba nadiadinareo tsara zany rabezany amin'ny karakarany amin'ny mada nahoana ka mada ny araka reny hitatsika ireny de somary marefo vo avy narary aza tokony mba ho tsaboana sy jerena ary sy tranona aloha zany melohan'ny anambadiny akoatr'izay ny sakafo ny vehivavy de tsy maintsy atao ara-dalàna sy ara-pahasalamana melohan'izany hitondrany voaka zany mba hampatanjaka azy ho ampy tsara ny hery ferovana ho aminy hiatrehan'ny voaka sy ny fiterahana ka satria raha marefo aneny reny de arefo koa ny zaza aterany de mba hanetokantrano ry izy manarina n'izany ry martina fa zaza tsy tiana ve izy iny no atositosika salama zany ry zoary aiza kosy ka vady salama sy matanjaka anie no afaka miteraka herendozy mino afo zany anie mba fanantenany rabeze sa efa nilazainareo azy ny momba mada ho zany kosa ve de olazaina fa ho hita eo ihany so manjary miova hevitra ngarabezabe omboka ory zoary atakalomby ve zany ty zazy aiza kosy zao no izy enoy tsara fa raha tianareo mata de avelao izy mba hanana ny maizy azy aloha vo manambady mba ho matotra ara-tsaina ara-batana mba ho salama tsara ka avelao ry izy mba hianatra aloha am'izay mba manana fidiram-bola ho azy manokana dia tsy ampifilafilain'ny olona oka re tsika tsy ho tia tena fa raha maninina ane io ka nareo ihany no sahirany zay aloha de mariny de ahoana indray reny iresahako an'izany amin'ny dadany maty odry ka biby aloha zay manko ny anadandrinyko manahiranako atso iara-mila fanampiany zoary vonina ay fa ohatra misy zavatra may ane zany sa ay may ny volanyko ry martina fa ony ny vadika mena be mivody volany
sy ritra tato le ronono ka tsy oloka mihitsy ve zany volany zany e. aoka ho tomombana aloha tantara nosoratan'ny fanjaniaina nandrenesanao any zoanitra sy ny mpanoratra. dia misaotra amin'ny mpampivelona rakoto ary somiora isika nanolotra ireo fepetra tokony hoarahan'ny tovavy mialohan'ny hitondrany vovoka izay tena tsara ho fantatra tokoa raha tianao tovavy no salama tsara hitondra vovoka irina sy herendoza. namanao fanjaniaina no nanolotra amin'ny fandaharana ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Samo. ilay feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. tena ampifaliana tanteraka no ionako aminao amin'ity anetiry namako mpiara-mianatra ny soratra masina. Madiva ifarana ny fianarantsika koa dia mbola manasanao hatrany mba holiana androantsika dia anana lohateny ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny tantara. Ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny tantara dia mampiseho fa izy ilay mpamorona zao rehetra zao, izy ny tompony, izy ny mpanjaka, noho izany manana fahefana eo amin'izay zavatra miforonina izy. Tsy mpanjaka tsy refesy mandidy nefa Andriamanitra, fa Andriamanitra fitiavana. Melohan'ny anarantsika an'izay dia tsara hatrany ny mivavaka. Rainezany an-danitro misaotra anao fa afaka miona somatsara amin'ity namako ity indray ny tenako, ka mamindra-fo amiko anao dia mamela ny eloko, toy izany koa mamindra-fo aminy mamela ny elony. Omeo anay ny fananao masina fa hianatra ny teninao izay androany. Dia oka ny teny izay horenesinay androany mba hitondra lesona tsara eo am-piandrasana an'i Jesosy Kristy eo amin'ny raha ho an-lanitra. Hojerenay androany ny amin'ny hoe ny fahefanao eo amin'ny tantara. Makasitraka ray ary enganenao hanomeanay ny fananao masina, tsy ampiala izany aminay fa ampatsiahy anay mandrakariva izay ho raisinay eto androany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ao amin'ny Salamo 5:7 dia miantso ny vahoaka Andriamanitra mba hidera azy. Efa nyresantsika tany aloha fa le hoe midera tsy hoe reny midobokapoka be, miorakoraka, mikika sy isan-karazany rehetra, tsy zany le izy. Tsy zany ny fiderana an'Andriamanitra, ka ho voasarika amin'izany ianao. Ny vahoaka an'Andriamanitra rehefa nanompo an'Andriamanitra dia tsy nanao an'ireny, fa tena nilamina be ny fomba fanompoana an'Andriamanitra. Fa rehefa nanompo ny ombalankely dia tafiditra ny dihy, tafiditra ny amponga tapaka, salany mitarika amin'ny zavatra tsy izy zany. Miantso mivoaka an'Andriamanitra izy mba hidera azy, satria tsara izy, mahatoky izy, ary zany moa hita-porofo ao amin'ny famoronana hoy ny 9:9 sy 7 amin'ny Salamo 5:30. Manao izay sitrapony rehetra Jehova, na any amin'ny lanitra na ety ambony tany, na any amin'ny ranomasina sy ny ranolalina rehetra. Mampiakatra zavona avy amin'ny farantany izy, manao elatra arahin-dranorana izy, mamoaka ny rivotra avy ao an-trano fitehirizana izy. Zany ny voalazan'ny 9:5. Hita ihany koa zany amin'ny tantarany namonjen'ny Israely tamin'ny Egyptianina,
ny 5 de voalaza fa namelo ny voalohany teraka Egipta Jehova na olona io na biby ary nanatitra famantarana sy fagagana teo aminao izy ry Egipta eny tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra. De farany tokony derany ny zanak'Israely an'Andriamanitra de ny hoe ninakany ny tanina mpanantenaina. Namely ny jentilisa maro Andriamanitra de nafaty mpanjaka mahery. De Siona mpanjaka ny Amorita, sy Oga mpanjaka ny Basana, ary ny fanjakany Kanana rehetra, ary ny taniny meno olovany, eny olovan'ny Israely olony. Zany no antony antson'Andriamanitra hoe derao ny tompo. Nampiseho ny fahasoavany Andriamanitra tamin'ny fidianany voaka Israely ho rakitra soa azy. Tsy hoe zareo reo de tsara, ko aloha de zavany resaka. Fa firenena tahaka amin'ny firenena rehetra ihany izy. Fa nofidian'Andriamanitra noho ny fahasoavany izy mba ho rakitra soa azy. Eo amin'ny 4 maneho ny fifandraisam-panekena miavaka misy eo amin'ny tompo sy ny vahoaka ny hoe rakitra soa. Deuteronomia 7 misy an'izay ary lay voalaza ny Petera voalohany 2 sy 7. Haintsika tsara iny andininy iny raha tao tsy anjery. Noho ny sitrapon'Andriamanitra manapaka ny zavatra rehetra no mahatonga ny fifidianana ny vahoaka Israely. Ary arak'izany de tsy misy na inona avy amin'ny Israely tokony hahatonga azy hatsiaro ny tenany ho ambony noho ny vahoaka hafa. Andriamanitra no mifidy zay tiany. Tsy hoe tsara noho ny firenena hafa akory ny zanak'Israely de nifidiny, tsy izay. Misy andininy tahaka an'izany any miresaka momba an'io hoe tsy nareo angeny tsara lavitra noho ny firenena rehetra. Aseho amin'ny Salamo 5:17 eo amin'ny 9:4 le vao mivakintsika teo fa hoe manao ny sitrapony Jehova, sitrapony rehetra. Aseho amin'ny alalan'io Salamo fa tsy nanomboka tamin'ny Israely akory ny fikasan'Andriamanitra monjy ny taranak'olombelona fa efa hatrany amin'ny famoronana. Tadidinao angamba ilay Genesis 3:15. Genesis 3:15 ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ny taranako sy ny taranany. Hainao tsara iny andininy iny. Ianao anorotolo ny mbelatongony ary izy kosa anorotoro ny lohanao. Efa tany nisy ny filazantsara fa vonina ny amonjy ny taranak'olombelona rehetra hatrany amin'ny famoronan'Andriamanitra. Noho zany de tokony anatanteraka amin'ny mpanetretena ny andraikitra voatendry ataony ao anatin'ny drafim-pamonjen'Andriamanitra n'izao tontolo zao ny Israely. Tandremy fa tsy ny Israely ihany, fa izasy ianao koa satria isika nge ka taranak'i Abrahama ao anatin'le tetiarana efa nianarantsika tany aloha zay. Taranak'i Abrahama ihany koa zasy ianao, taranak'i Jakoba ihany koa Israelin'Andriamanitra zasy ianao io, Israely ara-panahy. Manana didy tahaka ny Israely zasy ianao zany anao an'izay adidy sy andraikitra zay. Mba manahoana ny fikelezanao aina fatratra amin'ny famonjena fanahy? Mba manahoana ny fikelezanao aina fatratra amin'ny fitadiavana ny very, fampafantarana ny olona ny zavatra marina zay voalaza amin'ny Baiboly? Manahoana ny fikelezanao aina fatratra fa misy zany fiainana mandrakizay zany ho an'ny olona rehetra, akampafantarana ny olona le izy? Manao ve? Mendany amin'i Jehova ve anao? Za aloha efa nanapa-kevitra efa ela fa anao, ary tsy hemitra mihitsy mandra-piavin'i Jesosy. Iriko mba ianao ihany koa. Ny fitantarana ireo zava-dehibe nataon'Andriamanitra ao amin'ny vahoakany de tonga amin'ny faratampony miaraka amin'ilay fanomezan-toko fa hitsara ny olony Andriamanitra. Ary ao anatin'izany fitsaran'ny olony zany de hoe hangoraka azy izy. Tadidio fa ireo zay tsy mialan-darana ihany ny olon'Andriamanitra fa rehefa miala ianao de zao mivoalaza ny tenin'ny apôstôlety, niala izy, tsy namantsika zany izy satria efa niala. Ny vahoaka an'Andriamanitra ihany no amin'ny rano fo hangorahany. Ny fitsarana resahana eto zany de fanomezan'Andriamanitra rariny ireo ory sy mijaly. Ary ny vahoaka ny tompoko
koa miantso ny vahoaka an'andriamanitra ny salamo 5:30 mba hatoky ny tompo sy hitoetra ho matoky amin'ny fanekeny. Ny mpanao salamo rehefa tena mijery fa io andriamanitra io dia tsy mivady-panekena mihitsy dia manamafy mihitsy izy fa zava-pona ny sampy. Zava-pona ny sampy eo anoloan'izany andriamanitra tsy mivady-panekena zany. Andriamanitra dia tsy mivady-panekena ny vahoakany. Na dia manisisy mivarilava matetika ary sika, andriamanitra kosa tena mitana amin'ny fanekeny foana. Ary tokony hampibebaka antsika ny fahafantarana zany, tokony hiverina amin'andriamanitra isika. Ny fianterana amin'ny sampy dia mahatonga mpivavaka tsy anam-panantenana sy tsy anan-kery, tahaka ny sampy ihany. Aseho ny salamo io fa natao deraina amin'ny mampamorona sy mpamonjy ny vahoakany azy Jehova. Voaseho mazava tsara eo zany hevitra zany, ary ao amin'ny didy 7 zay ambaran'ny baiboly amin'ny fomba anankiroa. Ny anankiray ao amin'ny Exodosy 20:9-1 izy io. Ary ny anankiray ilay voalaza ny Deutéronomia 5:5-12 Andriamanitra irery any no natao iankofana, ary na inona na iza ankoatra azy dia sampy avokoa izany. Ahoana zany no azoantsika antoka fa tsy manana sampytsika eo amin'ny fiainantsika? Nahoana ny mora tokoa tsy araka izay mety heverantsika azy ny manompo sampy? Fa rehefa misy zavatra ataonao lehibe noho ny fitiavana an'Andriamanitra, tomponao mihoatra noho ny fanompona an'Andriamanitra, sampy avokoa izay. Na hevitra io, na fitafiana io, na asa io, na olona io, na inona na inona. Hatreo indray mifiarako aminao amin'ity manasanao mbola hiara-marana isika aorianan'ity. Mankasitraka anao namana mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Misaotra ny teknisianina Sam napita ny feo ho any amintsika tsirairay avy. Manome fotoananao indray ny namanao Risara Andrianjatovo, aza vela ho sakana mihitsy ny zavatra mba tsy hiarahantsika eto. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ary mametraka ny veloma mandram-piona ho aminao indray. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.